Zay ny amin'ny vaovao iny fa manjaka amin'izao fotoana izao ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa eto Andrenivohitra any anaty elakelan-trano tena hitrangan'ny ratsy fanaon'ny jiolahy ary ilaina noho izany ny vavahady amehezana ny olona mivezivezy amin'ny alina. Teo jerentsika ary ity fandididina mirakitra indrindra ny fametrahana vavahady tamina fokontany tety Akorondrano Atsinanana ity. Valety sy rotapitrisa no nanamboarana ny vavahady efatra eo Akorondrano Atsinanana raha nambarany filohan'ity fokontany ity Gabriel Ranaivo io marainio. Misy ny varavarana lehibe iray izay misy mpiambina amin'ny alina, ny telo ambiny kosa mihidy manomboka amin'ny 7 ora sasany ary manomboka amin'ny voa amin'ny 4 ora sy sasany maraina. Azo lazaina hoe ny ampahany betsaka aloha dia amin'ny tsara sitrapoa no orinasa manodidina zany dia nisy nanompo tanana iray rehefa nazavaina ny antony io ary mahasoa rehetrarehetra izy. Dia koa fandraisana fokotany zany amin'ny alalan'ny tsipaipaika kely. Mahavelom-bolo ny ezaka tahaka itony satria dia manampy amin'ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananana.